politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Front de Libération Nationale manohana ny fijoroan'ny filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha. Komity miaro ny demokrasia lasa mitehaka sisa no andraikitry ny mpitolona. La Réunion kely tsy mitsaha mitombo ny fahasahiranan'ny malagasy. Tsy ny fanalana ny Ramatoa Christine Razanamahaso rery ny tsy ara-dalàna, fa ny fanalana ny maromaro anisan'izany ny filohan'ny Sena, anisan'izany ny mpikambana hafa ao, fa ny fametrahana koa ny fahefam-panjakana misy ankehitriny koa dia tsy ara-dalàna ny akamarony. Nanamafy ny fanohanan'izy ireo ny fijoroan'ny filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha Christine Razanamahaso amin'ny ady amin'ny tsirariny eto amin'ny firenena ny FLN na Front de la Libération Nationale. Efa maro ireo ohatra nasehony fa etsika nandraisa ny fanapahan-kevitra ary tena niantra manainy kanefa ny tsy nampiembotra azy, na izany tamin'ny tolona tamin'ny 2009, na izany nandritra ny fitondrana tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 2018, na zany nandritra ny fotoana na mpanina azy zany ary hitantsika tamin'ny faraparany teo zay niantra mihitsy tamin'ny fanalana azy tamin'ny toerany akoatran'ireo fampiorona maro sy fampitahorana maro niantra taminy. Fotoana iray ahafahana manova izany tsy mety eto amin'ny firenena izany koa, hoy ny filohan'izy ireo Lada Jean-Pierre, ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Fanampy mpanazavana. Na eo dia zay ny mbola mampijoro ny mpanohitra hatramin'izao ary tsy mamela an'izany ny fitondrana teteza mity zany hitondra rery ity fanjakana ity anaty didiko fe lehibe satria tsisy ny hery ahafahana manombotra azy eo afa-tsy ny fandehanana any amin'ny ara-dalàna zany dia ny fahamaroniny maronisa ao amin'ny député. Izay aloha ny hevitra hita hatreto dia miezaka manao an'izany ny mpanohitra mba hahatonga ny mpanohitra ho maronisa amin'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra raisiny ao amin'ny député. Mety tsy ho tratra ny hoe maronisa hanendra ny prime ministre, tsy maninona zany fa raha kosany eo amin'ny hoe fanaraisana fanapahan-kevitra zay tsy maintsy hananana roapatelo ny mpikambana dia izay no ezahana ho tratra ny mpanohitra anankiroa mitambatra. Efa niainany hatramin'izay zay ary hitantsika fa tena olona vorona nijoro amin'ny fahamarinana marina izy dia mampita izay fanilo zay izy amin'ny mpanao politika rehetra hoe na hiatra manaina ary ny tolona ataonao mba hitazomanao ny fahamarinana dia aleo tazomina foana ny fahamarinana. Eny fa na dia ho an'ny olona kristianina fotsiny azany dia tena zava-dehibe zany fitazomana ny fahamarinana sy ny fino amin'izany mba hiafahana zany miatrika foana ny tolona atao. Tamin'ny fitolona tamin'ny 2024 ary manomboka zao zay dia sahijoro araky ny slogana hoe sahy miteny ary na dia eo amin'ny fitondrana na nivela amin'ny fitondrana ka manohitohana ny filoha Andry Rajoelina na dia namana akaiky aza dia sahijoro sahy teny amin'ny tsirariny izay satria izay ngamba ny heverinay fa isiny ny fanovana fa anjary hitehaka fotsiny tahaka zao ny mpitolona mba ho andray andraikitra amin'ny raram-pirenena. Naneho ny alahelo tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nataon'ny teny Andriafanambojanahary androany nivondry ny mpitolona 2024 komity miaro ny demokrasia na KMD. Izahay io izy no antoka nahazon'ny filoha Andry Rajoelina ny fitondrana ny taona 2024 sy taona 2024 ary mbola nandreseny ihany koa ny taona 2024. Ankehitriny anefa dia mahatsiaro ny mpitolona 2009 fa toa lasa vato na tsindry azana ary tompony nangatakatiny manoloana ireo mpitolona sasatsasany manodidina amin'ny filoha sady marary ny mamenatra ny mahita ireny namana mpitolona 2009 mangataka sy mandady amin'ireo atompon'olona mpanohitra tafiditra ao anatin'ny fitondram-panjakana. Tsy mba nahazo tombony avy tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina anefa izy ireo raha ity fanambarana ity. Rehefa azo ny fahefana hoy ny fanambarana dia natao vato-tsindriahazana izahay mpitolona. Ireo olona tsy nitolona ary tsy niady ho an'izao fitondrana izao no toa lasa manapaka ka misakana ny fifandraisan'ny mpitolona sy ny filoha. Raisinainy andraiky tsy akahijory sy hiteny ary mbola noho ny tolona izahay tsy tokony angataka mpitolona fa natao angatahana. Mahatsiaro voailika izy ireo ankehitriny lasa mitehaka sisa no andraikitry ny mpitolona
fa tsy mba isan'ireo nahazo fankasitrahana. Nilaza mihitsy moa izy ireo fa na dia ny fandrafetana ny lisitry ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka azy dia tsy mba isan'ny nakana hevitra ny mpitolona ary tsy misy avy aminy ny kandida natolotra. Manomboka izao dia hiteny sy hanonona ireo olona tsy mpitolona kanefa manome endrika ratsy amin'ny vondron'ny mpitolona 2024. Feno raha araka ny fantatra ny toerana natokana ho an'ireo mpatory an-dalana etsy La Réunion kely, kominina Antananarivo renivohitra. Efa mihoatra ny 1000 isa mantsy izy ireo ankehitriny ka zaza mambehivavy ny akamarony. Raha kely anefa raha araka ny fanadihadiana natao teny amin'ny toerana dia mahatratra 10 isam-bolana ireo fianakaviana mbola maniry ny anorim-ponenana eny amin'iny faritra iny. Enina isaky ny ankonana izany raha kely ary saika amin'ny andro alina no tonga midodododo mitady ireo tompon'andraikitra eny toerana ireto fianakaviana ireto. Tsy misy antsony anefa ny toerana ametrahana azy ireo. Efa saika feno trano sachet plastika eny La Réunion kely, miampy ireo trano via miloko volomboasary natao ho an'ny karazana olona sahirana. Raha ny filazan'ireo olona nanontaniana dia tsy mahaloa fatrano intsony tany amin'ny toerana nitoerana izy ireo ka mieritreritra hoe aleo aloha etsy La Réunion kely ny mialokaloka.